Ie, faly miara-mantsika rehetra indray Priscilla miaraka aminao miaraka amina fampaheresana vaovao indray androany. Mirary tolakandro na tontolo andro arakarak'izay jerevanao an'ity vidéo ity na mirary hariva. Mahafinaritra be ho anao sy ny ankohonanao mirary soa anao amin'izay ataonao rehetra. Andriamanitra homba anao Andriamanitra hitasy hitantana anao amin'ny zavatra rehetra anirahany anao indray eto amin'ny ity zao tontolo izao ity. Mankasitraka antsika manaraka ny chaîne YouTube raha ohatra ka mbola tsy nanao abonnement ianao dia eo ambany eo misy ny bouton anaovana ny abonnement ny vidéo antsika. Dia mankasitraka anao manaraka. Dia androany hiresaka mombana zavatra hitantsika amin'ny fiarahamonina foana no resahako atoato. Satria izay moa no ataontsika contexte na tranga misy antsika amin'izao fotoana izao. Dia hiresaka androany momba ny resaka fandraisana andraikitra. Ho antsika malagasy, message ho antsika malagasy moa izany no tena ataoko hoe be dia be ny olona, tena be dia be mihitsy ny olona ny tsy mandray andraikitra amin'ny zavatra be dia be any ka lasa ohatran'ny hoe ny mpitondra no omena tsiny Andriamanitra no omena tsiny na ny mpiray vodi-rindrina no omena tsiny rehefa misy zavatra tsy mety. Aka ohatra anankiray ohatra hoe nisy olona anankiray nanao fotoana tamina ohatra dia tara be mihitsy izy vao tonga dia efa teny hoe fa manino ianao tara dia za tena tsy fotoko ilay izy fa ilay bus mihitsy no vody azy be ohatr'izay moa no fitenintsika. Dia amin'ny zavatra sasany indray fa maninona no nidoranao ilay laoka dia ilay afo mihitsy no mirehatra be fa tsy diso tamin'ilay izy na hoe mba amboary kely ity rideau ity. Entina any amin'ny mpanjaitra ohatra ny rideau tsy mba amboarina kely dia simba ilay izy dia avy eo izy ilay mpanjaitra hoe tsy fotoko io fa ilay lamba mihitsy no misy olana. Tsy haiko na azontsika no tiako teneny. Matetika tsika malagasy ohatran'izay ny fomba fisainantsika be dia be ary ny anton'izany dia tena misy tena hatrany amin'ny fahazazantsika. Nisy fotoana nandray olona tato an-trano dia nisy nitondra zazakely ireo olona ireo dia miakatra sy midina amin'ny seza ilay zazakely dia mianjera ilay zazakely dia hozy avy eo ilay maman'ilay zazakely ao kapohako ity seza ity fa nampianjeranao dia nikapohan'ilay seza. Dia en fait tsika mieritreritra hoe fitiavana izany na hoe manambitamby ny zanantsika izany fa en fait ny zavatra rehetra ataontsika dia manefa ny saintsika hatrany mbola kely izany ary mino hoe efa nanao an'izany taontsika na izaho izao ary nisy foana efa nanao an'izany zazakely hoe mitrotro zanak'olona dia avy eo dia mizahatra mitranga dia ilay zavatra manodidina no omena tsiny fa tsy ilay zazakely fa nefany androany te hanentana antsika hoe raha ohatra izao ka ny tokony atao amin'izay zazakely izay dia niteneny izy hoe afaka mitandrina tsara ianao amin'ny manaraka. Dia ampianarina ilay zazakely hitandrina handray andraikitra ho an'ny tenany fa tsy hatsapa hoe ho victime ny zavatra hafa foana. Ohatra hoe eto Antananarivo izao be dia be fako dia nefany ny olona rehetrarehetra samy manary fako daholo fa rehefa mivangongo ny fako dia hoe tena tsy manao ninina mihitsy ilay fanjakana, tena tsy ohatran'izao mihitsy ilay président fokontany na hoe ny olon-kafa nomenao tsiny ilay olona eto amin'ity tanàna ity koa dia ohatran'izao dia be tena be dia be ny zavatra ohatran'izany eto amin'ny fiarahamonina. Dia en fait ny tanjoko androany dia te hanampy antsika marina fa tsy hoe androany tsy rapito izany dia io fa andao hanomboka hanova zavatra isika androany izany hoe mandray andraikitra. Raha tara ianao dia afaka miteny hoe hiezaka hiainga alohaloha manaraka. Raha ohatra ka nanimba zavatr'olona ianao dia afaka miteny ianao hoe hitandrina manaraka. Afaka miala tsiny tena miala tsiny fa hitandrina manaraka. Au lieu de hiteny ianao hoe raha namaky vilia an'olona ianao dia teny hoe tena azafady fa ilay vilia mihitsy ny malama. En fait misy fotoana ary misy olona sady miala tsiny izy no miteny hoe ilay zavatra ao mihitsy ny diso. Dia tiako tsika mba tsy hamita tena ao anatin'izay satria lasa mamita tena isika. Raha ny toe-javatra eto Madagasikara izao manome tsiny ny mpitondra ny olona. Ohatran'ny hoe ny mpitondra no hiasa eo amin'ny toerany, ohatran'ny hoe ny mpitondra no hikarakara ny fahasalamany eo amin'ny toerany. Raha ny tian'ny olona izany dia tsy hanao ninina mihitsy izy fa ny mpitondra azy na any am-piangonana io na any amin'ny
na ny gouvernement io na ny eo fokotany io reny zany ny tiany hiasa ao anazy anatsara ny fiainany fa zao nefany Andriamanitra nametraka atao anatintsika senao le zavatra ilaina ahatonga antsika senao tena ho tonga amin'ilay toerana tiany isantsika zany hoe toerana tsara toerana misy fahasambarana toerana andehanantsika amin'ny antom-pisiantsika mino hoe ny antom-pisiantsika senao tsy anomentsiny tsy antom-pisiny zany fa ohatra hoe lasa zavatra par défaut fa zao andaontsika hianatra andraikandraikitra amin'ny fiainantsika raha maloto ny akanjonao dia azo atao hoe le vovoka ny problème na hoe ny fiarahamonina na hoe le orana mihitsy no avy dia lasa naloto ny akanjoko fa zao hoe afaka mitondra elo ianao amin'ny manaraka zavatra ohatran'izay no tena tiako tenena fa le exemple na zazakely teo tena mino hoe any amin'ny fiarahamonina antsika any misy an'izany daholo ohatra hoe tafitohana ny ankizy kely dia hainao kapohany ity vato ity fa natafitohana anao na ohatra ny hoe voadonan-javatra ny lohany ohatra hoe voadona latabatra dia avy eo ilay latabatra ny kapohana hoe kapohako ity latabatra ity fa ianao voadona lasa tsy mandray andraikitra ny taranaka ho avy raha ohatra ka ataontsika an'izany fa ampianaro izy hoe mijery tsara amin'ny manaraka mianatra hoe aiza ny andehanana manaraka mijery tsara ny lalana mandray andraikitra zany misy teny izay ao amin'ny ohabolana tiako zaraina aminareo androany dia anevaolana nefa anevaolana amin'izay ahoana ary ny atao mba ahafahantsika mandray andraikitra inona ny zavatra tokony ataontsika mba tsy hatsiarontsika hoe hiaran-javatra fa mba ho tompona andraikitsika amin'ny fiainantsika misy teny ao amin'ny ohabolana toko fa 7 ohabolana toko fa 7 andininy 7 tena ity teny ity tena mahatonga saina be ohabolana toko fa 7 andininy 7 zao no teneniny amin'ny aran'i Jesosy ny fahadalan'ny olona no masimba ny alehany ka amin'ny Jehova no sosotra ny fony averiko ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny alehany ka amin'ny Jehova no sosotra ny fony zany hoe ny olona ohatran'le kana zazakely teo izy tsy nitandrana dia ilay latabatra lasa diso ary ny eto ary tena pira satria Andriamanitra no omeny olon-tsaina ary be dia be amin'ny fiarahamonina ny olona izay misy zavatra mitranga na fahafatesana io na accident io na indrindra fa zavatra ratsy moa no tena mpiteny an'izany io ka izay ny sitrapon'Andriamanitra dia izao andao tsy akuzentsika amin'ny erorantsika Andriamanitra fa andaontsika hijery hoe inona miparako tao anatin'ilay zavatra mitranga inona ny tokony nataoko na hahatonga le izy inona ny tokony nataoko mba tsy hampitranga ny zavatra ohatr'ireny intsony amin'izay tsika manaraka tsy hatsiaro ho victime intsony fa hatsiaro tsika ho tompona andraikitra izao mitady dio hoe ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainako ny maheto anahy amin'izao fotoana izao ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia saoma na hoe fitambaran'ny safidy na ataoko rehetra dia ianao io koa amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia fitambaran'ny safidinao io fa tsy hoe Andriamanitra ny diso na ohatran'izany eny afaka tarihan'ny fanan'Andriamanitra ianao fa izao tarihana ianao fa tsy hoe ny forsena dia misy olona matetika ny akamaroan'ny olona izay tsara aloha mireusir dia miteny hoe Andriamanitra nahatonga an'io tena marina izany satria raha manaiky tarihan'Andriamanitra isika dia tonga amin'ilay toerana tian'Andriamanitra isantsika fa misy fotoana misy olona misy zavatra tsy mahomby be dia be amin'ny fiainana dia lasa hoe izao mihitsy ngamba ny tena tian'Andriamanitra ataoko dia izao andao tsy akuzena Andriamanitra rehefa maloto ny tanàna aza miteny hoe ny mpitondro fa maninona moa raha miara-mandray andraikitra ny fiarahamonina dia miara-manadio tanàna maninona moa raha miaraka miaro ny zanantsika misy insécurité be ohatra eto Antananarivo toy ny olona hoe le gouvernement amin'izao mihitsy mahatonga ny insécurité dia andao ary handray andraikitra na misy ary izany rehetra izany dia andao raisina ny andraikitritsika tsy afaka tsipitsika any amin'ny hafa fotsiny mitsiny hoe ry zareo mihitsy io fa izao misy tenin'Andriamanitra izay tena tsara be tena tsara be ilay izy ao amin'ny ohabolana 22:6 jerentsika vetivety ohabolana 22:6 afahana manampy antsika za tsy teny fotsiny hoe izao ny ratsy dia izao ny tsy mety dia tsy hanome vahaolana antsika fa andao jerena kely ohabolana 22:6 efa haintsika ity zavatra amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany rehefa ilay mbola kely rehefa ilay vao manomboka
dia efa manaova an'ilay mety. Aza miandry hoe rehefa manan-karena be vao hanao ny tsara, fa ilay mbola vao kely iny dia mandray andraikitra ianao, na kely ary ny eo am-pelantananao dia mandray andraikitra. Dia ohatran'izay ihany koa, zaro ny ankizy dia mbola kely. Anisan'ny zavatra tena tiako zaraina androany ny hoe andao hanorina ny fiainantsika eo ambony vatolampy. Misy teny izay mety efa fantatrintsika rehetra ao amin'ny Matthieu 7:20 miresaka momba ny hoe nisy lehilahy anankiray ozy izy nanorina ny tranony. Izay ozy izy hoe izay olona mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mampiatra dia tahaka ny lehilahy anankiray manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Raha ohatra kosa ozy izy ka tsy olona tsy mankatao ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny manorina ny fiainany, manorina ny tranony eo ambony fasika. Dia rehefa tonga amin'izay ny problème dia potika ilay izy. Dia izao ohatran'izany mihitsy tsika rehefa ohatran'ny hoe tsy mandray andraikitra ka hoe potika ny fiainantsika dia lasa ohatran'ny hoe ilay rivotra ny diso, ilay izao ny rivotra tsy maintsy ho tonga, ny problème tsy maintsy hisy, fa izao ny tranonao no hamafiso. Dia tsy manome tsiny an'izan'izy tsika fa andao hanangana ny fiainantsika eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra, satria ny rivotra tsy afaka sakanantsika, ny rivotra ho tonga, tsy afaka sakanantsika ny problème eto amin'ny firenena, ny crise économique izay ho avy, tsy afaka ho sakanantsika fa izao nanangana ny fiainanao teo ambony vatolampy ve ianao. Angamba ho jerentsika izay teny izay ahafahantsika mamarana azy. Izay ny anahy ny solution hoe andao ampianarintsika ny olona dia ny mbola manomboka hanorina fiainana eo ambony vatolampy. Ka na inona olana eo raha tonga, ohatra hoe raha tonga ny cyclone mamely an'ilay trano dia tsy mihetsika ilay trano, dia tsy tentsika hoe ilay fitondrana mihitsy ny problème amin'izany, ilay président pokotaniny mihitsy tsy manao ninina mihitsy, ilay mpiray vodi-rindrina aminay mihitsy ny tena ohatran'izao, fa izao raisiny andraikitra ao. Rehefa tonga ny problème dia tsy mihotson io dia misaotra an'Andriamanitra ianao fa tsy manome tsiny. Jerentsika eo amin'ilay Matthieu 7:20 hamaranantsika anazy. Censé tokony ho folomisy ity vidéo ity fa lasa 1:20 fa mino aho hoe mandray ianao anatin'izay dia afaka ny androso ihany koa, afaka ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika androany ny sitrapon'Andriamanitra izany dia izay hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay tranonao mitana tsara, na tonga ny problème, na tonga ny covid, na tonga ny problème politique, na misy korontana ny firenena, na misy inona dia izao aoka samy handray ny andraikiny. Dia aza manome tsiny ny hafa fa jereo ny anjaranao hoe sao dia izaho koa ary ny tsy niomana, sao dia izaho ary ny tsy niasa tsara, sao dia izaho ary ny tsy nanangom-bola dia tratra ny tapoka. Fa tsy voatery ny fitondranao foana ny diso ao anatin'ny zavatra rehetra. Tsy miteny hoe tsy manana ny anjara ny fitondrana, fa manana izy ary ho tsarain'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy azy ny olona tsirairay. Fa izao jereo aloha ny tenanao, jereo izay anjaranao anatin'ny toe-javatra iainanao sy ny ankohonanao, na ny zanakao, na ny olona hoentinao. Ao amin'ny Matthieu 7:20 andraso fa diso aho. Lasa teo davy kely vetivety ilay misy an'io mialana tsiny fa diso kely ilay référence tanadikako tato anatin'ny cahier-ko tato jerentsika sao dia atao 14 eny mety tadiditsika tsirairay avy izay passage izay fa sady ho tediaviko ihany. Hoe nisy lehilahy raha tsy tseventsika kely vetivety amin'ny internet fa diso ny référence ny raisiko vetivety. Matthieu 7:24 engany mba tsy diso tsony izy eto. Ok, vakitsika ilay teny, misaotra ny tompontsika fahitatsika ilay teny vakitsika ilay izy. Izao ny teneny ao Matthieu 7:24 fa tsy 27:4. Koa amin'izany nazovy ny mandrezany teniko izany ka mankatoa azy dia
oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ny olona manan-tsaina dia tsy manome tsiny ny hafa fa mandray andraikitra. Manorina ny tranony eo ambony vatolampy ny olona rehefa manan-tsaina. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Za te hanentana anao androany, hampirisika anao, hampahery anao hoe andao fantarina ny sitrapon'Andriamanitra dia andao hankatoavina satria hoy izy hoe mandre ny teniny ka mankatoa azy. Tsy hoe mandre ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Raha mandre ny tenin'Andriamanitra tsika izany dia efa mahafantatra hoe aiza ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa fantatritsika amin'izay ilay sitrapon'Andriamanitra dia andao tanterahana ilay izy, andao hankatoa ny tenin'Andriamanitra. Raha izay ny ataontsika amin'ny fiainantsika dia manorina ny fiainantsika eo ambony vatolampy, izany hoe ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay vato ilay tsy miova. Raha mipetraka aminy tsika dia izay no antsoin'ny olona hoe stable. Izay no teny frantsay aminazy hoe stable tsika. Dia andao tsika tena hiezaka hanao an'izay fa ao amin'Andriamanitra tena misy stabilité. Azontsika oharina, azontsika hiainana izany. Ohatran'ny ao amin'ny Salamy 91 miteny hoe na rivo maty ato amin'ny ilany, na ray alina maty ato amin'ny ilany dia izaho tsy hangozogozo satria Andriamanitra miaro aho. Dia tena izany mihitsy hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy fiarovana. Fa izao no mitranga raha tsy izay ny ataontsika. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy adala. Eto izany misy manan-tsaina dia misy ny adala. Ary hitantsika hoe fahadalana no manome tsiny ny olona amin'ny zavatra tsy ataony. Fahadalana no manome tsiny. Adaladala anie izany hoe latabatra nandona ny lohanao dia latabatra ny kapohanao nefa ilay latabatra ianao ihany koa no nametraka azy teo. Azonareo ve? Dia lasa tsy mety izany fa lasa manao adaladala tsika raha manao an'izany. Izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Mino aho hoe amin'izao fotoana izao amin'ny hita maso ny olona hitantsika manodidina eny tsy misy manorina ny tranony eny ambony fasika, fa raha misy manao an'izany, raha mahita an'izany tsika ataontsika tena adaladala kosa ny olona io, fa maninona raha ny manao an'izany. Dia androantsika izany nahazo lesona. Raha ohatra ka izay nitranga hozy izy dia latsaka ny ranorana, nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely an'izany trano izany dia nianjera izy ka loza no fianjerany. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia te hampirisika antsika andao itsika indray andraikitra hanorina eo ambony vatolampy. Andao tsy hanome tsiny ny hafa tsika, andao tsy hiteny hoe ka izao za efa niainga aloha fa ilay bus mihitsy ny ohatran'izao, za efa niainga aloha fa ilay embouteillage mihitsy ny ohatran'izao, fa andao raisina ny andraikitritsika. Raha fantatritsika hoe misy embouteillage, andao hiainga aloha kokoa arany. Na tsy haiko mitady vahaolana hafa mandeha taxi, tsy fantatro. Raha ohatra ka ohatran'izay ny ataontsika dia tsy lany andro ny fanome tsiny tsika satria eto Madagasikara lasa lany andro tsika mifanome tsiny fa tsy mitady solution hoe inona ary no tokony atao, inona ary ny mesura tokony raisiko manomboka eto. Fa andaontsika hiezaka. Dia andaontsika rehefa mahita zazakely koa dia tsy hanao an'ireny satria any dia efa tezainana izany. Indraindray tsika na tsy indray aman-dreny ary manao an'izany fa ilay olona mitaiza na itsika indraindray ohatra hoe mandray zanak'olona dia raha misy zavatra mitranga ohatr'ireny dia ilay zavatra manodidina no omentsika tsiny. Dia lasa tsy mandray andraikitra ny olona rehefa ataontsika an'izany, fa andaontsika hianatra toky an'Andriamanitra amin'ny fiainana dia mandray andraikitra amin'ny fiainantsika ihany koa. Andao fantarina ny sitrapon'Andriamanitra dia andao hanorina eo ambony vatolampy. Ka raha n'inona mitranga, na miova ny président, na iza mitondra eo, na misy crise économique eo, na miakatra ny vidim-piainana dia ianao efa nanorina ny fiainanao ambony vatolampy. Izany hoe efa nandray andraikitra mialoha ianao dia tsy manome tsiny an'izanizy ianao satria tsy maintsy ho tonga ny rivotra, tsy maintsy hisy rika, tsy maintsy hifofofo ny rivotra, tsy maintsy ho avy ny orana. Fa anjarantsika no mametraka mesure na mametraka ny fepetra rehetra mahatonga ny tranontsika tsy hianjera. Dia izay ny fizarana kely androany. Mino hoe mampahery anao izany raha mandresy lahatra anao ity partageko ity dia zarao manodidina anao. Raha nanampy anao dia zarao amin'ny hafa ihany koa. Izay ary fa tahian'Andriamanitra dia amin'ny video manaraka indray tsika misy fampahirezana hafa koa. Ka tsy hitranga.